Misy daolana ny fokotany Ankatrakatsa, kominy ambanivohitry ny Ankilimaliniky, district Toliara Faharoa, noho ny hasimbany trano fianarana sy ny tsy fananana kojakoja entina hampianarana. Noho ny zavatra io dia tonga tany antoerana nijery ny zavamisy ny filoalefitry ny antenimiram-pirenena, nanolotra tabilao sy simenitra 12 lasaka hoentina hanarenana ity sekoly ity. Manaitra ny tompona andraikitra izahay mahasolo mavamahoaka anay fa izao fandiranovana ary badony zaza zao ny sekoly manaitra indrindra ny ministra ny fampianarana hijery aingana dia aingana izao zavamisy. Tamin'ny taona 2021 no nikatona ity lakilasy ity noho ny tsy fampiany vola ny ray aman-dreny dia nisokafana indray tamin'ny taona ity. Nanomboka tamin'ny 2016 zao 2017 année scolaire 2016-2017 toy namohako azy koa inany zao ivo manomboka ivoha fa ray aman-dreny avao koa zany miantoka azy inany zao 200 zany mpianatsinay atao amizao satria zahay mana préscolaire zao misa 120 de en primaire tem avao aminay atoa 60. Misy 200 ny mpianatra ato tantanan'ny mpampianatra efatra izay karamay ny fokon'olona.